Makasitraka hatrany tompolasy sy tompoavy ho anao izay manaraka ity fandarina izany malaza ity. Ho amin'ny tantara ny datin'ny 18 janoary tsaroantsika tsara dia efatra taona katroka androany ny 18 janoary 2024 ny fanaovan-tsony teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao tamin'izany fotoan'andro izany izay lany taorian'ny fifidianana filoham-pirenena natao ny 2024 dia ny filoha Rajoelina izany sy ny filoha Rajaonarimampianina. 18 janoary 2024 androany, mazava tsara izany ny hoe daty androany ary taoriana ny fanaovan-tsony ny fahefana na ny famindram-pahefana na ny passation de pouvoir teo amin'ny filoha Niditra sy ny filoha teo aloha Dimbiasana ary natrehan'ny filoha toerana Rivo Rakotovao tamin'izany fotoan'andro izany ny ampitson'iny dia niatrika ny investiture ka natao seremonia républicaine ny seremonia tamin'izany, izany hoe tsisy ny mesa na ny hoe fotoam-pivavahana ary tsy nisy ny fipehana baiboly tamin'ny fianianana imasom-bahoaka teo amin'ny kianjabe Mahamasina nataony ny filohan'ny repoblika tamin'ny 18 janoary 2024. Fanapahan-kevitry ny ACC tamin'izany fotoan'andro izany ho an'ny fandaminana ny fianianana no nahatonga izany ary matoa nisy izany dia azo heverina fa efa nikeny ilay filohan'ny repoblika izay hiatrika amin'ny fianianana satria manko hatramin'izay dia mahazatra ary nahazatra ny fomba amam-panao repoblikanina teto Madagasikara ao anatin'ny fianianana dia hoe eo anatrehan'Andriamanitra Andrenanahary dia ao anatin'iny misy ilay fametrahan-tanana amin'ny baiboly ka rehefa nitranga izany rehetrarehetra izany dia betsaka ny ady hevitra hoe fa maninona dia hoe raha repoblikanina ity fa tsy misy idiran'ny fotoam-pivavahana na resaka fipehana baiboly ao anatin'ny fianianana. Mety ho zava-madinika ve na zavatra kely nitondrana ady hevitra tamin'izany fotoan'andro izany na dia tokony hadikan-kevitra lehibe aza mba ho tena hitandrina ary hanatanteraka ny teny nataony ilay filohan'ny repoblika ny dikan'iny fianianana amin'ny baiboly iny sy fananganana ny tanana izay manaraka an'izany fianianana izany. Saingy moa fahefana vao nanomboka tamin'izany dia navelavelan'ny rehetra teny ny ady hevitra fa rehefa mijery ny zava-misy aty aoriana isika efa taona aty aorianan'ny fahazonan'ny fahefana dia samy mandinika sy mieritreritra ny amin'ny hoe manamarina ihany ny amin'ny hoe misy dikany sy antony tsy nisy izay fipehana baiboly izany mba tsy hisy engagement eo anatrehan'ilay Andriamanitra lehibe fa engagement fotsiny ihany amin'ny lalam-panorenana azo hitsakitsahana izany fa ilay baiboly manko raha toa ka vohitsakitsaka manahirana be ny ihany. Avalontsika amin'ny fony teny fa nde mba ho tsahivontsika ny amin'ny hoe fa inavy moa izany ireo fampanantenana izay nataony filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra 2024. Misy teboka vitsivitsy resahantsika tao anatin'izany fampanantenana izany izay voalaza tamin'izany fotoan'andro izany fa ataony eo anatin'ny velorano 13. Ny hoe 13 dia laharana fa 13 Andriamatoa Rajoelina ka iny 13 iny no nilalaoviny tamin'ny propagandy izay nandreseny lahatra ny vahoaka ka namoahany velorano dia ny fanarakaraka tamin'ny velorano hoe efa vonona ny initiative émergence Madagasikara izay tany ampitan-dranomasina no nampahafantarina izany tany Frantsa izany niaraka tamin'ireo vahiny sy ireo malagasy vitsivitsy nentiny nampiseho ity initiative émergence Madagasikara ity hoe io ny lakle ahafahana mampandrosa Madagasikara ka rehefa nivoaka ny atsapaka dia nampiana velorano 13 izany mba hatateraka ireo zava-boalaza ny UEM dia nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra ny tetezana distrika dia nanambara tamin'ireo toerana izay nalihany ny fampanantenana ngiafoloha ho tsahivontsika amin'izany ny amin'ny hoe hofoanana ny anteny Merandolona ary anamboarana université ny vola natokana ho an'ity androm-panjakana ity satria moa ny heverina fa mpandany ny volam-panjakana na budgetivore ny anteny Merandolona. Tao anatin'izany ihany koa ny hoe ny karaman'ny filoham-pirenena dia hozarainy any amin'ny faritra izany. Ao anatin'izany ihany koa ny hoe Tanamasoandro no tanàna izay heverina fa hamindrana ireo birao-mpanjakana manerana ny renivohitra ary miaraka amin'ny lalana maikana voarapida izany.
Mbola ao anatin'izany fampanantenana nataonga Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra zany ihany koa ny amin'ny hoe asiana parking ny EPP Tamatavy ho lasa ohatran'ny Miami, ametraka building mora manerina Madagasikara ka 27 logement isan'andro, zany hoe tokony efa isy building zany manomboka ny fotoana hanaovany ny fianianany raha toka izay no andraisantsika, satria moa ny totalin'ny building zay nampanantenaina tamin'izany fotoana zany de misy any 10,000 any hoany na 50,000 logement isan-taona. Mbola fampanantenana nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina ny tetezany district nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra ny amin'ny hoe mena 4x4 blindé ary mandeha amin'ny rano no mandeha amin'ny tendrombohitra ny foloalinda malagasy mba edina amin'ny dalo. Tsy tanosaina intsony ny WC manara-penitra izay lokalokany sy ny resany nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra, ny fambolena coton de Toliara fon'izy nandalo tany Toliara zay lazany fa anisany mampalaza ny Toliara ny coton de Toliara any ivelany any ka amboly izany coton de Toliara izany, tsy etsatsetsatsaritra ny ilazana fa alika na rony alika kely mahafatifaty mivolombolona asina irony lay fomba fiantso mahazatra le hoe coton de Toliara, fa ny coton no famboly fa raha vao mitambatra zany teny izany de lasa ilay alika ny voatondra ao anatin'izany. Eo ihany koa ny resaka tramway, ny omby asiana puce ary Ambatondrazaka dia avadika ho toy ny any Paris. Ny projet étanol dia nambaran'Andriamatoa Filoha ihany koa. Ny fitaovana manara-penitra ho an'ny miaramila ny drone izany, akoatra ny fitaovam-piadiana iny moa de efa niditra tamin'ny 2024. Ny angidimby 10 entina miady amin'ny asandalo, ary misy faritra maromaro any Atsimonosy mihitsy ny tenenany izany mba ahafahana manaraka reo andian-dalo zay mamotika ary manafika ny fokon'olona any ambanivohitra rehetra any. Ny tsena mora, ny vary mora izay mifanaraka amin'izany mora zany de hoe apetraka isaky ny commune sy ny district izany mba hanamora ny fahazoany vahoaka ny PPN izany. Ny piscine olympique dia nambaran'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fitetezam-paritany nataony ihany koa. Ny tany 1 hectara isan'olona nambarany ihany koa zany, ny fanaovana palais des sports manerana ny faritany enina akoatran'ny hoe karama farany ambany de nieritreretina 200,000 ariary tamin'izany fotoana andro zany. Teny an-dalana moa de feno teny eny ireny fampanantenana samy hafa ireny, ny amin'ny nisy ny teleferika, ny anamboarana ny flyover, ny resaka samy hafa eo amin'ny tontolo ny fanamboaran-dalana de ny rentrée zany, ary hoe tsy hanao politika izy raha tsy vita fa tsy hoe raha tsy manomboka, samy hafa izany zavatra resahany izany. Toy ny hoe atao toy ny any Eropa ny any amin'ny faritra sasany tahaka ny tany faritra Valitsinonosy iny, ny lavanilina dia akarina avo telo eny ny vidin'izany lavanilina izany. Resaka RN5 tao anatin'ny fampanantenana de nitombo isika miandalana zany satria hitantsika vao tamin'ny farany taona teo de nampanantena indray ny filohan'ny repoblika fa akarina avo telo eny ny karaman'ireo chef fokontany zay miasa izany, ary tonga hatramin'ny fomba hampidirana ireo mpampianatra ambony any amina université any Ampitandranomasina iny hampianatra eto Madagasikara. Mangony fotsiny moa ny resaka amin'ny alalan'ireo fisarihana manimarina kokoa ireo mpandraraha zay ho avy eto Madagasikara amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ka hanamora an'izany fidiran'ny elefanta sy ny zebra sy ny karazana biby tsy fahita eto Madagasikara zany ny fitondram-panjakana. Tsy tanosaintsika ny amin'ny hoe hanangana gymnase lehibe mahazaka olona hatrany amin'ny 20,000 isa rehefa nandresy ny ankoay Madagasikara te Tsimbamasina dia nampitondra an'izany teny izany tamin'ny ministry ny fanatanjahantena ny filoham-pirenena. Maro be no nambara isak'izay nandeha hatramin'ny resaka gasikara amin'ny alalan'ny orinasa anamboatra fiarakodia, ny resaka cimenterie nambarany tamin'ny farany teo zany fa ho ampidinina 15,000 ariary ny ciment afaka roa taona satria hitsangana zany usine zany, fa efa fahoviana moa no nandrenesana fa nisy antefikasana hanao resaka usine na cimenterie ity teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 nanaovana hetsika lehibe tao amin'ny palais des sports izany niaraka tamin'le tramway fa aiza zany ankehitriny.
santionany zavatra nampanantenany zany raha ohatra ka mbola atsipitsika eny an-dalana iny ireo zavatra noresahany. Ohatra amin'izany ny fanamboarana ny lalana Mahanoro, Marilambo, Moramanga, Nosy Beanala, tonga hatrany hoe hamaky lalam-baovao migorobaka Andapa, Antsohihy, zay tokony efa nanomboka farany taona teo. Ny fanafarana bus be misy 500 ka hatramin'ny 1000 sy ny sisa sy ny sisa. Tena ambarany Andry Rajoelina nandritry ny feptaona zay nitantaniny tao anatin'izay efa taona izay. Fantaniana mipetraka de hoe aiza ho aiza amin'ireny ny zava-bitana. Ary ankoatr'ireo aza de mbola misy engagement lehibe nataony mikasika indrindra ny tontolon'ny herinaratra eto Madagasikara, de amin'ny hoe rehefa tsy nahavita azy ny fanjakana teo aloha, miala amin'ny maizina idiran'ny mazava, zany hoe tsy hitondra fahamazinana fa hitondra fahazavana izao fitondrana izao ny amin'ny délestage zany de vao mainka potika ary tsy tafarina ny orinasa JIRAMA ankehitriny. 400 mégawatt no nampanantenaina Andriamatoa Andry Rajoelina ho ampitomboiny zay efa vokatra ny vokariny JIRAMA teo aloha. Ary tsy vitan'izany fa mety ho tonga hatramin'ny 1200 mégawatt aza hoy ny filoham-pirenena. Fa aiza misy ve tafarina ve ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao? Ary hikarakara an'ireo tanora isam-paritany toliary nahazo an'izany fampanantenana pokaty izany ny amin'ny hoe anangana CFP ary hamiasa ho an'ny tanora, hanamora ny vidin-jiro ao anatin'izany faritany toliary zany ary hitarika jiro avy any Sakoa amin'ny alalan'ny charbon de terre, kanefa tsy mbola misy zany ankehitriny. Maro be hoy isika zany fampanantenana izany ary tsy voatanisa ao anatin'ity fandarana ity. Fa ny zava-misy dia mirehitra mena avokoa. Efa taona teo aoriana ny tontolo ara-toekarena ara-tsosialy ary ara-pitantanana amin'ny ankapobeny ny firenena raha raisina amin'ny iainana andavanandro izany. Menamena ho isika ary izay ny antony nanaovantsika izao akanjo mena izao, entina ilazana ampahafantarina mitondra fanjakana fa ny efatra taona nitondrana izy ireo ny firenena de fahampitena ary efa ao anatin'izay miloko mena izay manambara fa tena tokony hijanona ary tsy hitondra an'ilay fiarakodia na ilay fiaran-dalamby aingam-pandeha ny fitondrana fa hanatsaratra izany. Ny antony na nambaran'ny gazety andrano mikasika ny karama fiandrasam-panjakana, ireo fitakiana samy hafa tam'ty herinandro ty fotsiny vao manomboka ny taona, ny camionneur, ny CSS, ny mpiasam-panjakana, ny mpampianatra etsy amin'ny Fohibe, Anosy, ny etsy Nanisana, ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any zay mbola mitaky karama, ireo mbola tsy nahazo ny indemnité hatramin'izao, sy ny sisa de efa miloko mena avokoa zany rehetrarehetra izany. Amboniny hoe skandale ao anatin'io fitondrana io ny resaka kolokolo, ny volam-panjakana very sy miodikodina ary efa nambara ny IGE zany 50 miliara ariary tsy latsaka no voadikodina. Nambarany teo anivon'ny Cour des comptes ihany koa zay filazana ny amin'ny hoe ny audit nataon'izy ireo na tamin'ny Covid-19 na tamin'ny fitantanana dia betsaka ny volam-panjakana very na ny harena kibon'ny tany ohatra ao anatin'izany ary tsy tafiditra ao anatin'ny kitapo-molam-panjakana. Tsy tantsaina ny amin'ny hoe anton-javatra inona no nametrahan'ny gouverneur amin'ny banque centrale fametram-pialana na ministry ny vola sy ny teti-bola ara na toe-karena dia tsy ahita tena manazava ny anton-javatra misy ao amin'ny finance ao. Sy ny hoe bankropitra sa tsy bankropitra ny fanjakana ny fanjakana ary anton-javatra inona no mahatonga ny fanjakana anao planche bie ankehitriny na hoe tsy maintsy anatota vola noho ny tsy fisian'ny vola zay misy ankehitriny. Ny mpamatsy vola moa zany de misitaka tsikelikely any Madagasikara, saingy amin'ny fitsinjovana amin'ny maha-olona de mamatsy vola eny ihany izy ireo mba ho amin'ny fitsinjovana ny maha-olona araky ny satan'ny firenena mikambana no ijoroan'ireo mpamatsy vola amin'izany ho an'ny Madagasikara. Ny tontolom-pifidianana dia manjavozavo hisy sa tsisy satria tsy misy hatreto aloha ny vola tokony hiasan'ny seny ara-dalàna. Ny seny raha teo koa dia tsy mamoaka ny teti-bola teny ilay ny hatrehana fifidianana ho an'ny fifidianana telo dia ny filoham-pirenena voalohany sy faharoa ary ny fifidianana ben'ny tanàna zay tapitra amin'ity 4 ty daholo zany, dikan'izay 320 sy 2 no tokony hanomanana fifidianana. Manify de manify arak'izany ny volan'ny seny kanefa hoy ny filohan'ny seny ny amin'ny hoe raha ohatra ka tsisy ny vola tsy afaka natotosa fifidianana izy ireo. Tao-pifidianana anefa ity taona ity arak'izany manahirana ihany raharaha. Complexe be zay ny azo lazana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tena mampanahirana be ny ihany. Sarotra ny fandidiana ary
miaosa ny tontolo ara-toekaren'ny malagasy. Mampivarahontsana ny nambaran'ny banky mondial fa raha tsy mitandrina ny fanjakana dia ho any amin'ny 7 isanjato malagasy no manitra afaka roa taona. Raha raika amin'ny 20 isanjato izy amin'izao fotoana izao. Inona moa zany fa tsy ny rehetra no manitra vadirinova atao amin'ity Madagasikara ity, ka ilay toerana 5 amin'ny kisitra mety ho voalohany any amin'ny kisitra raha izao no mitohy. Tena hoe tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra izany. Tsisy ady-hevitra fanoliana any amin'ny adiny Ukraine sy Russia, ary tsisy ady-hevitra ahilika any amin'ny resaka Covid-19 na ny hoe tontolo ara-toekarena eran-tany mikorotana sy ny sisa izao ady-hevitra izao. Fa tena ady-hevitra tsy fahaiza mitondra ary ady anaty sy ady an-tranony mpitantana fanjakana ankehitriny. Tsy natokana hitondra fanjakana reto olona ireto satria tsy mahay an'izany hoe État izany, tsy mahay an'izany hoe repoblika izany, ary tsy mahalala demokrasia, tsy mahalala an'izany hoe transparence izany, ary tsy mametraka ho vaindohan-draharaha ny amin'ny hoe corruption tsy tokony hanjaka eto amin'ny firenena sy ny hoe afera varomaizina akamakama zay manjaka eto Madagasikara ankehitriny. Raha iverenantsika ny amin'ireo fampanantenana samihafa dia hoy isika hoe tsy ny zava-bita ihany zay mety ho rery-hava mpitondra fanjakana ankehitriny nanaovana werawera nandaniam-bolam-panjakana ny tsaraina mpitondra fanjakana, fa ny zavatra tsy vita ihany koa, ny fampanantenana diso, ny langa nafafy hoentina hanababoana ny vahoaka teny amin'ny faritra sy distrika ary commune rehetra nandehana an'izao fitondram-panjakana izao nambabon'ny fon'ny olona tamin'ny 2024. Afaka tsaraina amin'izany ny fitondram-panjakana, ary ho avy moa ny fotoana hitsarana izany raha toa ka ny lalam-pandroenina ny resahana tokony hisy fifidianana amin'ity taona 2024 ity, fa tsy misy izay malagasy tsy mikakaiky ary mitoto tany tsy te herika intsony amin'izao fanjakana izao, ary tsy te hamerina intsony an'Ingahy Andry Rajoelina eo amin'ny fitantanana ny firenena. Ho porofon'ny karatra amin'ny alalan'ny fifidianana izany rehetrarehetra izany. Antony ve mamparisarisa mitondra fanjakana fa ny zava-misy aloha, zavatra iainantsika aloha ankehitriny dia mikorosofahana ny fiainan'ny firenena, manitra ny voaka malagasy, bankrompotra ny fanjakana. Ho tafarina sa tsy ho tafarina Madagasikara ny resahana an'izany amin'ity 2024 ity aloha dia sarotra ary tsy azo antenaina, fa mba hoe hienan'ny dega kely ary hiomanana handraisana ray aman-dreny sy olona tena niomana hitondra fanjakana ary hanafaka ny vahoaka ao anatin'izao fantrana lalina sy hitondra hiakatra ny firenena zay no etaeta sy mba fanindren'ny vahoaka malagasy. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.